La 4G Patelma vous présente Ni Vavo. Taoriana ny fanaovan-tsiny teo amin'ny Premier ministre sy ireo syndika ny mpampianatra sasatsasany fanontaniana maro mipetraka eo an-tsain'ny mpanara-baovao fa olana maharitra ve niraisin'ny fitondram-panjakana isy ihany ve ny fampianarana amin'ny alatsinainy ho avy izao ny atsipirin'izay arahanao anaty matonda-tsoratra Henri Rarson sy Iona Saina. Nampirongatra ny fitsaram-bahoaka ny fitondrana HVM tato anatin'ny efataona mahery izay nitondrany. Toy ny fanaony na eliky ny fanjakana tany amin'ny rafi-pitsarana sy ny mpitandro ny filaminana ny mahatoga ny fitsaram-bahoaka raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaky resam-pirenena kosa indray dia nanao fanambarana ny miaramila sy ny mpitandro ny filaminana any Tchad tamin'ity androany ity fa mpampiororo avy amin'ny vondrana jihadista Boko Haram no nahafaty olona 12 ary nakakery ny vehivavy 10 ny alakamisy alina lasa teo tany amin'ny tanànan'ny Daboa. Nadidirindreo arahanao afaka fotoana foy. Alahady faharoa amby roapolo ny volana Jolay taona 2024 tonga amin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny Kolo TV isika amin'izao fotoana izao ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao amin'ity alina ity dia nitaoriana ny fifanaovan-tsiny teo amin'ny Premier ministre sy ireo syndika ny mpampianatra sasatsasany fanontaniana maro no mipetraka ao an-tsain'ny mpanara-baovao vahaolana maharitra ve no raisin'ny fitondram-panjakana izy ihany ve ny fampianarana manomboka rapitso alatsinainy ny antsipirin'izay ary. Rehefa ny ato ambolana maro ny fampianarana teto Madagasikara, vokatry ny tsy fihainoan'ny fitondram-panjakana ny mpampianatra mpanabe. Nanambara ny Premier ministra omaly fa miverina mianatra ny mpianatra fa hita ny marimaritra iraisana teo amin'ny fanjakana sy ireo mpampianatra mitokony ka nomarihana tamin'ny fifanaovan-tsony. Taorian'izay anefa, reteny rehetra teny ny feo fampahany amin'ireo syndika mitokana ihany no tonga teny mahazo arivo ny andron'ny omaly. Eo ihany koa no hoe iray isan-jato amin'ny fitakiana no voavaly fa ny 720 isan-jato ambiny kosa mbola baraingo. Manoloana izany rehetra izany, fanontaniana maro no mipetraka an-tsain'ny iray aman-dren'ny mpianatra. Vitatreo ve ny fiandrasan-trano nataon'ireo zanany fa hiatrika ny hoaviny amin'izay. Andrato fahalalana mandra-pahoviana indray ireo mpianatra. Hijanona amin'ireo fotoana voalaza ve ny daty anatanterahana ny fanadina-mpanjakana na teo aza ny fiatoana. Mandrivony vato ve ny iray aman-dreny fa tsy ho taona fotsy tokoa ity taom-pianarana 720 sy 2020 sy 2020 ity. Isan'ireo fanontaniana apetraky ny iray aman-dreny mampiana-janaka ireo amin'izao fotoana izao fa indrindra ireo any amin'ny draina 220 ankoatra na Nalamanga. Ny alatsinainy no hamaritra ny valin'ireo fanontaniana iray aman-dreny ireo. Raha ny zava-misy aloha hatreto, mizarazara ireo mpampianatra. Andany milaza fa hiverina mpianatra manomboka ny alatsinainy izao ho tombontsoany ny ankizy malagasy. Ankila no manambara fa tsy afaka mpianatra ny olona marary raha tsy mahazo fitsaboana. Manoloana izany rehetra izany, miandry ny rehetra ary mifampanontany amin'ny hoe inona no antoka fa havan'ny olana tokoa ilay fifanaovan-tsony ka afaka hiatrika ampilaminana ny fianarany amin'izay ny zaza malagasy rehetra manerana ny nosy. Mahatsapa ve ny rehetra, ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratongany, ny mpampianatra mpanabe, ny ray aman-dreny sy ireo mpianatra fa ny fianarana no lova tsara indrindra. Amin'ny alatsinainy no mifankahita. Ampahany amin'ny fanehoan-kevitra ireo vahiny nasaina tao anatin'ny fandaharana ankitsim-pofo teto amin'ny Kolo TV ny zoma alina teo indray no entina aminao manaraka izao nresana tamin'izany moa ny tontolon'ny fampianarana ankehitriny. Ny vahiny tao anatin'izany ny mitarika ny mandatezan'ny fanabeazam-pirenena Randrianjafy Elidiof sy Rakotoarimanana Roland zay ray aman-dren'ny mpianatra somba tamin'izay ary. Ty grevy eto ny mpampianatra zao tsy vao izao. Efa tamin'ny taona maromaro lasa zay ny fandimby dia io zavatra anankiray io foana ny taken'ny mpampianatra fa tsy miova. Ny antony mahatonga an'izany dia tsy ohatra manantena zahay fa ray aman-dreny ny président ny république. Ray aman-dreny ireo mpitondra ireo
ray aman-dreny minisitra hatramin'izay ny fampiresaka eo ambony latabatra mahanany olana aleo voara mandraka ty androany mbola tsisy zay famahanany olana zay ny fangatanay mikasika ny ho an'ny mpiasam-panjakana indrindra any amin'ny octobre 2018 ony a hanome 25 000 ariary amin'ny 2019 zay mbola tsy fantatra hanome 25 000 ariary manaraka any amin'ny 2020 no anaovana ny 50 000 ariary ary any amin'ny fisandratina 2030 no amby ny fitakina taona maninona moa atao an'izany zay mpampianatra tsy resaka 25 000 ariary ny problème manay matoa zay fa mitaky satria tsy mifanaraka amin'ny fiampiainan'ny mpampianatra mpanabe zao maro karaha mandresin'ny mpampianatra zao eo anivon'ny fampianarana dia raharaham-bahoaka hatreto aloha ny asa fampianarana dia ny anivon'ny vahoaka ka raha izay vahoaka no hevitray no anontaniana dia tsotra ny anay hoe mila mianatra ny zanakay a mba tsy hisy ny taona fotsy a ekena fa hoe mijaly ireo mpampianatra ireo misy any ambanivohitra any ary any aminay any Ambatolampy any mbola mipetraka amin'ny tany ny ankizy mianatra raha zavatra tena marina tsy mandiso ny fitakian'ny mpampianatra ary tsy manamarina ny fanjakana fa misy marary an'ireo koa matoa izy mitrarainy ary tena raha minao ny fanazavany ramisia aty 90 ariary ny andamité de logement nefa amin'izao fotoana zao ne tsisy hofatrano amin'izany tsony raha farany kely zao ny hofatrano amin'izao 150 000 nefa mety marary azy kosa zay ka tokony hojeren'ny fanjakana mihitsy ny marimaritra iraisana hoe atraiza ny fahefana ahafahan'ny fanjakana manampy an'ireo mpampianatra ireo mba hivahan'le olana ho aingakaingana kokoa lafim-baovao hafa kosa indray dia nampirongatra ny fitsaram-bahoaka ny fitondrana HVM tao anatin'ny efataona mahery izay nitondrany itony fanaony mahazatra moa tena ilan'ny fanjakana tany amin'ny rafi-pitsarana sy ny mpitandron'ny filaminana ny mahatonga izay fitsaram-bahoaka izay raha ny fanazavana voaray Ivrichard. Tsy nataon'ny fitondrana HVM laharam-pamena ny antony nampirongatra ny fitsaram-bahoaka tao anatin'ny efataona mahery zao tsy nisy ny paikady matipaika nisy roana ny firongatra ty trangy ity raha ny fanazavana ny raviravin-tanana trany ny tompon'andraikitra voakasika taorian'ny trangana fitsaram-bahoaka maro izay nanaratsendrika ny Madagasikara trany ampitan-dranomasina toy ny trangana fitsaram-bahoaka nahafatesana teratany vahiny roa Tanosy ny 3 oktobra 2024 nailiky ny tompon'andraikitra isan'ny tokony ho an'ny rafi-pitsarana sy ny mpitandro ny filaminana trany ny lesoka tsy nafahana ny ady ny fitsaram-bahoaka raha ny fanazavana ho famerenana ny asa sy ny fitsarana anao atrikasa sy fankankevitra isamparitra momba ny fitsaram-bahoaka ny eo anivon'ny ministera ny fitsarana famerenan-kasina ny fitsarana dia ny famerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana satria raha ohatra ka fitsarana mahatoky vahoaka dia azo inona fa tsy hisy intsony na farany zay raha tsy hiena ny resaka fitsaram-bahoaka izay no mahatonga ny ministera amin'ny voalohany volana aogositra sy ny faharoan'ny volana aogositra ho avy zao hisy atrikasa ho atao any amin'ny faritra Zavahiny efa atrikasa anankiray no natao tany amin'ny faritra Ambovombe fotoana vitsylasa zay fa misy atrikasa maromaro zany atao manerana ny nosy mahakasika indrindra ny resaka fitsaram-bahoaka ahafahana mijery fotony hoe inona no antony mahatonga ny fitsaram-bahoaka dia mandray anjara tanteraka anatin'izany raha tsy mangaika ao anivon'ny ministera fa ao ihany koa na ny administration pénitentiaire zay ny intégré tanatin'le processus na ny service déconcentré eny amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy fanontaniana mipetraka ny hoe tsy fahavononana sady tsy fananana viny hitantanana ny firenena sy hamahana ireo olana ara-piarahamonina samihafa no tsy nanana ny fitondrana HVM politika mazava hiadiana amin'ny fitsaram-bahoaka inona ny sakana tsy nafahana nanao izao fankankevitra sy atrikasa isamparitra hamantarana ny antony fitsaram-bahoaka izao ireo indrindra no hodiniana ao anatin'ny atrikasa ho an'ireo filohana ambaratonga mpitsarana manerana ny Madagasikara izay aharitra efatrandro raha ry amin'ny mpanara-baovao maro tsy hijanona hatreo amin'ny atrikasa sy fankankevitra toy ny efa natao hatrizay izay nandaniam-bolam-bahoaka maro ity fanatsarana ny rafi-pitsarana eto Madagasikara totosaina ankehitriny ity.
vaovao mampalahelo kosa indray dia nodoandry ny maraina teo ny loholona zo rakotoseeno akoatry ny mampanao gazety azy moa dia efa nitanandraikitra maro teto amin'ny tany sy ny firenena ny tenany ionona saina teo amin'ny faha-enambenimpolo taonany ny loholona rakotoseeno zo noho izao nindosy ny fahafatesana izao filohan'ny komisiona sosialy sy kolotsaina ary serasera teo anivony antenemeran-doolona ny tenany ankoatra izay 30 taona mahery nanaovana ny asa fanaovana gazety ary efa nisahana ny taleny famoahana sy tonian-datsoratra teo anivony gazety Midi Madagasikara ny alohany navoatendry azy oloolona mpikambana eo anivon'ny fivom-pamaha na ny fivondrona ny mpandraraha malagasy ihany koa ny loholona rakotoseeno zo ary ny tanany andraikitra birao mpanatanteraka teo anelanelan'ny taona 2024 hatramin'ny 2025 mpikambana teo anivon'ny chambre de commerce et de l'industrie d'Antananarivo ihany koa ny taona 2025 hatramin'ny 2025 ary efa taleny hostia Antananarivo nandritra ny 1 taona ny taona 2025 hatramin'ny 2025 filohan'ny kilioba mpanao gazety ara-toekarena eto Madagasikara ihany koa ny loholona rakotoseeno zo mpampianatra teny amin'ny anjerimanontolo ihany koa ny tenany nandritra ny nahampanao gazety azy fantatry ny maro tamin'ny fiadiana sy ny fitakinany zo azo vaovao indrindra ny anivon'ny androm-panjakana teo ihany koa ny fitakinany mangarahara eo amin'ny fitantanandraram-panjakana izay nilazany fa ny vaovao rehetra eo anivon'ny governemanta sy ireo androm-panjakana dia tokony ho fantatry ny rehetra ankoatry ny fiainana manokana raha ny fomba fijeriny manana ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka na ny olomboafidy na ny olomboatindry ka manana didy amin'izay fampitam-baovao izay ny fianakaviam-be ny Kolo TV FM dia mirary finoana feno an'ny fianakavia ny loholona rakotoseeno zo anterina hatramin'ny fanekipan'ny Kolo TV FM dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany tahaka ny mahazatra manasana indray ary anaraka dokavarotra ao aorianan'izay no atantsika ny etsika izay nataon'ny Lions Club Ambobao Laka eo ihany koa ny fifananana moto endurance gram izay no totosaina tamin'ny ity androany ity rehefa avy eo ary Profite des bonus sur les offres Telmanet. Tape le dièse 322 étoile 8 dièse. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. How long is America going to pretend the world is not at war? From Berlin, Rome and Tokyo, we have been described as a nation of weaklings and playboys.
You just make sure and come back for the both of us, all right? We've been trained to think that we're invincible. But our people think Hitler and his Nazi thugs are Europe's problem. Does anyone think that victory is possible without facing danger? Arakinna rahantsika teo eny Perlo Arbor izy indray nooronan tsara rahantsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Film moa izay arahana amin'ny Ben Affleck. Ny anoizantsika ny vaovao kosa indray amin'ity alina ety dia ny Fokotany Tanjondava commune Talatamaty no nanantanterahany Lions Club Ambohibaolaka ny asa soa izay fanaony. Ankizy maro moa nahazo tombony tamin'izay tamin'ny fanaovana famorana faobe maimaimpoana. Nisy ihany koa ny fitiliana diabeta ho an'ireo ray aman-dreny. Albertin Ramelarivo. Nanatanteraka didipotra faobe maimaimpoana tetsy amin'ny Fokotany Tanjondava commune Talatamaty ny Lions Club Ambohibaolaka omaly. Fianakaviana efa niomana tamin'ny famorana ny zanany ireto tonga teto ireto. Manamaivana ny fahasairana ny mpona ny etsika tahaka izao raha nambarany se Fokotany ao Tanjondava. Fanasoavam-bahoaka maimaimpoana zava-dehibe zany noho izany dia fisaorana milona fatokavanareo ary tsy nandry andro nandry alinareo fa dia tonga maraina tokoa na dia somary nangatsitsika ihany ary ny andro aty aminay aty mangatsitsika ihany dia isoran'Andriamanitra zany fa dia mirary soa sy fahombiazana tanteraka anatanteraka zany eo amin'ny fanasoavam-bahoaka zay ny fandrinay koa dia mino izay fa dia ho lasa lavitra io zavatra io amin'ny fanatanterahana ny fanasoavam-bahoaka fa vahoaka eto amin'ny firenetsika ka dia misaora toko mahereza amin'ny asa soa ataonareo tongavandiavy. Nisy ihany koa ny fitiliana diabeta maimaimpoana ho andro iray aman-dreny. Miisa 30 ireo nisitraka izany ny andron'ny omaly. Ny etsika ataonay andro any zany dia didipotra faobe sy fitiliana diabeta. Ny fikambanana Ambohibaolaka Lions Club no mikarakara anazy miaraka amin'ny fanaonana ny Andriamatoa ministry ny industria sy ny mpiara-miasa aminy. Izy ity dia fanomboana ihany fa mbola ito ihany zany ny etsika ataonay amin'ny asa soa ataonay ity. Efa maro ny etsika fanampina ny sahirana ataon'ny Lions Club tahaka izao. Itoy hatrany ny fanaovana asa sosialy ho fanampina ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana. Hitatra ny amin'ny faritra hafa indray ny etsika didipotra faobe sy fitiliana diabeta maimaimpoana hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Lions Club. Fanadihadiana manokana indray no entina aminao amin'ity alahady alina ity dia ny fiangonana FJKM Rahasalama Manjakaray. Feno 70 amin'ny 100 taona ankehitriny ny fiangonana manantantara ity fiangonana ity indrindra tamin'ny fotoana nanenjehana ny fivavahana kristiana tamin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka. Fezora Faly. Ara-tantara kristianina teny Ambatonakanga saingy nonona tao Manjakaray i Rahasalama Martsiora ilain'le fonina teny Ambohipotsy taoriny nandefonana azy noho ny fanarahana ny fivavahana kristianina nitsoaka nandositra ireo mpivavaka tamin'izany fotoana. Nifindra tao Manjakaray ihany koa ireo izay voahentsika teo amin'ny faritra manodidina. Tao no nanohizany ny mpiray finoana tamin'ny vondrom-bavaka 770 taona lasa izao. Raha nambarany mpitandrina ny fiangonana ankehitriny tao ampasana no nanohizana ny fivavahana kristianina noho ny azalampo tamin'izany fotoana. Any taoriana io 770 sy 700 zany dia tany anaty zoy aloha ny ara-mivavaka. Zoy anankiroa teto Manjakaray avokoa, misy ilay hoe zoy Rahasalama mbola ao mandraka ankehitriny dia misy ilay hoe zoy Rahandraty fa mbola nazaina tao amin'ireo zoy ireo dia nikisaka amin'izay nakatao voatanana. Misy fahasambato ray lehibe dia lehibe ao an'ny vice prime ministre tamin'ny fotoan'androny Rainiadana. Dia le rangahy io fetifety ratsy ny tongony ilany any amin'ny fitondran-drana valony, ny tongony ilany aty amin'ny kristianina. Izy vice prime ministre dia ozy izy hoe ato anatin'ity fasako ity ianareo no mivavaka, tsy misy mikitikidika anareo ao. Fasambao izy io tamin'izany dia tao anatin'io fasana io
no natao batisa tandrina anankiray tao anaty rovo izy zay lasa tandrina tao ambom-potsy izy taty aoriana. Tany amin'ny taona 1990 arak'izay no nisiny ny fiangonana vondrombavaka voalohany tao Manjakaray. Ny taona 1990 kosa vao niorina ny trano fiangonana. Teto raha ny fanazavana no kibo nivoahan'ny fiangonana protestanta teo amin'ny faritra manodidina ny Manjakaray toy ny ao Anjanahary sy Amboditsiry. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray taranja moto dia nitotsaina tamin'ity androan'ity ny endurance gram izay nitanterahana tao amin'ny commune Antanety be Mahazaza. Afa-po na ireo mpandray anjara na ny mpikarakara. Fanadiny Albertin Ramerarivo sy Hiona Saina. Taty amin'ny lalam-pirenena faefatra no nanatanterahana ny endurance gram tamin'ity androany ity. Nandritra ny 2 ora sy 30 minitra no nanatanterahana ny enduro teto amin'ny commune Antanety be Mahazaza, district Ambohidratrimo, faritra Analamanga. Norombany irandiny larana voalohany teo amin'ny sokajy rehetra na ny toute catégorie. Tsara le izy dia tracé tsara fa misy parti malama dia mila mitandrina tsara am'le izy satria raha vao menjera dia manakaiky ny adversaire fa miezaka manao tsara départ dia mety tsara za niezaka ny attaque be foana voalohany ka hatramin'ny farany satria za mivoaka voalohany départ dia tonga dia mitizika hatramin'ny farany dia navita ny attaque be foana ka hatramin'ny farany dia nahazo ny larana voalohany teo amin'ny sokajy vétéran ny ministra teo aloha Roland Ratsiraka. Adiny ray sasany moa zay vita tokony ataony zao adiny telo izy ity fa nahena hoe adiny roa sasany dia adiny ray sisa tavela saka isotro zavatra kely fa lany le rano anatin'le groupe mahafinaritra ka misy fiakarana be zany ngamba tsara ilaina rosary tena tendrombohitra be indray amam-piakarana vitsivitsy ihany tafiakatra io fa tsika mbola tafiakatra ihany ka nefa dia efa zokizokiny ary ngamba tokony tena fa zokiny androany amin'izay manao tsy dia mandeha mafy loatra aloha satria adiny roa sasany a dia za koa moa tsisy entraînement mihitsy efa ray volana zay tsy nitaingina moto dia tsy afaka ny azakazaka mihitsy tamin'ity herina moto ny forme za kalazaina hoe milamina tsy mora ary tsy sarotra zay. Nandray anjara tamin'ity endurance gram ity ihany koa ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny moto sokajy vehivavy izay andriam-bavilanitra tokana tamin'ireo mpandray anjara. Mahafinaritra ana le izy satria tiako aseho zany hoe tsy ny lehilahy rery natokana nanao moto fa ny vehivavy koa mahavita, mety hoe tsy mahavita mihoatra noho ny lehilahy fa mahavita ihany koa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanao fanambarana ny mpitandro amin'ny filaminana sy ny miaramila anitrada tamin'ity androany ity fampampiororo avy amin'ny vondrona jihadiste Boko Haram ireo namonina faty olona 12 ary naka ankeriny vehivavy folo ny alakamisy alina lasa teo tamin'ny tanànany Daboa. Fanadina olona 12 no maty ny alakamisy alina teo tao avaritry Chad izay voalaza fa mpampiororo avy amin'ny vondrona jihadiste Boko Haram. Raha ny fanambarana avoaka ny mpitandro filaminana sy nitafika any an-toerana tamin'ity androany ity. Fanambarana izay milaza fa mpitolona Boko Haram no nanafika tanàna tao atsimon'ny Daboa tsy lavitry Niger ary nanapado olona 12 nandratra 2 ary nakankeriny vehivavy 10. Ny sabotsy alina teo anefa nanao fanambarana ihany koa nitafika Nigeriana fa nahafaty terrorista 10 izy ireo tao atsimo atsinanan'ny Niger. Ratsaivina nefa ny fanafiana matsiravina indrindra nataon'ny Boko Haram tao Chad dia tamin'ny volana May 2022 izay nahafatesana olona 9. Tsy voakasiky ny vondrona Boko Haram nefa i Chad raha oharina amin'ny firenena rahavaviny tahaka ny Nigeria izay efa nanomboka tamin'ny taona 2002 izay nahafaty olona tsy latsaky ny 2 alina.
dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany zava-manitra dia veloma mifotalo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.